Misaotra ny tompoko lasy tompoko vavy no irabanantsika izay mpanaraka ny fandarana tondresaka isaky ny alahady eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Mirabanao ihany koa Abraham Razafy. Mirabanao sy Belara le mazava ary miravantsika rehetra manaraka ny fandarana tondresaka amin'izao alina izao ary miarava sady anireo vahiny nanaiky nasaina hiady hevitra ato amin'ity fandarana voalohany taoriany nakalazana ny fahafolo taona ny fandarana izay sorana etoana moa sy Belara le mazava ireo rehetra nanaiky nasaina sy nanaiky niarany asa sorana koa isika rehetra mpanaraka ny fandarana atao anatin'izay folo taona izay. Ya dia mbola hitohy moa zany tsika ho amin'izay taona mifandimby izay eto amin'ny TV Plus Madagasikara ho amin'ity andro an'ity mikasika ny trangam-piarahamonina ny olana sedrany fiarahamonina amin'izao indray no resantsika miaraka amin'ny vahoaka sy ny vahiny amin'ity andro an'ity. Vahiny voalohany namana soamantsara ny fanasantsika Andriamatoa Rahafanomezantsoa Jaonirina izay sefokotany Anosato Est voalohany mandroso tompoko. Miarabanao namana Sibila dia miarabany Abraham Razafy ihany koa. Miaraba indrindra ny fahafolo taona izay nazahoan'ny TV Plus izay tondresaka izay lehibe angambany ary nampiova zavatra maro ny tondresaka satria hevitra maro mifamoafao teto mirariso indrindra ho anareo dia mametraka amin'ny fialantsiny fa tsy teto toerana moa zany tamin'iny andro iny fa dia tratry ny folo taona manaraka indray nareo dia mirariso indrindra tompoko. Mankasitraka tompoko. Vahiny ihany koa amin'ity andro an'ity Andriamatoa Andriamaritra Jean-José Lalaina Elie izay olon-tsotra. Miarabanao Sibella, miarabanao Monsieur Abraham, miarabanao Monsieur Zaniri, président. Voalohany teny moa dia misaotra betsaka ny TV Plus nanasa ny tenanay. Tsisy madino tetenana ny teny izy menadara eo. Ny fanamarinana kely teneniko fotsiny dia nanao somary nanao an'reto akanjo reto mena sy mainty. Izay ny teman'ny TV Plus tamin'ny fankalazana fahafolo taona dia nisy nanontany manino ianao nanao ny akanjo menamena iny dia avy ety izy vavany tema TV Plus amin'ity folo taona manaraka ho avy ity indray. Mankasitraka tompoko. Mankasitraka ihany koa tompoko. Vahiny ihany koa amin'ity andro an'ity Andriamatoa Lanto Ratsida izay mpanjinika fiarahamonina. Miaraba tompoko dia miaraba amin'ny fahafolo taona. Vahiny ihany koa amin'ity andro an'ity Andriamatoa Iada Jean-Pierre izay mpandrindra national ny FLN na ny Front de Libération Nationale. Ya dia fa mirabanao Sibella fa mirabanao Abraham. Miaraba ny TV Plus natratra ny fahafolo taona ary maniry mbola ratratrara ny folo taona manaraka indray. Fa miaraba n'ireo teknisianina rehetra izay mandrindra nyity fandarana ity ary dia miaraba ny vahoaka izay anaraka izany fandarana izany hatramin'ny farany. Ya mankasitraka anareo nanaiky nasain'ny fandarana tondresaka amin'izao andro izao mialohan'ny tena hidirantsika anatin'ny ajevitra nefa dia anaraka ireto famotinana ireto isika. Tsimitsamy tombo ny tranga tsy mandriam-pahalemana ary miseho amin'ny endrika maro izany toy ny vononona etseroa, vakotrano ary ny fahaverizana zaza. Ny fandriam-pahalemana dia misy andraikitry ny tsirairay, andraikitry ny rehetra hoy ireo olom-pirenena tsotra. Tsapany efa ankehitriny fa very ny firaisan-kina ny malagasy ka miteraka izao trangana herisetra sy famonoana olona izao. Fanairana ny fitondram-panjakana no sady fanentanana ireo olom-pirenena indraindraikitra no antony nanatanterahana ity dia be androany ity. Dia entina anairana ny atao hoe fitondram-panjakana aloha voalohany indrindra fa ihany koa anentanana ny olom-pirenena hoe ny fandriam-pahalemana dia andraikitry ny tsirairay, andraikitry ny rehetra satria raha misy ny jiolahy dia eny anivontsika fiarahamonina eny ihany dia ilaina ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana. Mahatsapa-marary ireo ray aman-dreny mahita ny fahaverezana zaza etseroa ka antony nandraisan'izy ireo anjara tamin'ity dia be ity. Fandraisana anjara manokana amin'ny fo, tena amin'ny fo, tsisy fandraisany amin'ny fianakavian'ny ireo izay nanamanjo fa amin'ny mareny, amin'ny malagasy, amin'ny mafiraisan-kina dia tena amin'ny fo ny anaovanay ity hetsika. Amin'ny mareny dia efa napetraka hatramin'izay ny
lamina kely ao an-trano kanefa mbola namafisina ihany. Ohatra fotsiny hoe matadidy any ankizy kely farafaratsiny numéro telefôny ny ray aman-dreny sanatria raha misy ny fahaverezana. Nanomboka teto am-pefoloka hatrany an-dotam-penaka no nanatanterahany olom-pirenena Natsotra sy ity hetsika diabe ho an'ny fandriampahalemana ity. Miara-miasa akaiky ny fitsarana sy ny sampandraharaha misana ny heloka be vava amin'ireo raharaha von'olona. Nahafatesana ny Adrisha sy Raisa raha nitatry ny Tony Papan'Olalana eo nivo ny fitsarana ambaratonga voalohany teo Antananarivo ny hariva teo. Efa misy fivoarana ny fanadihadiana amin'ireo raharaha roa ireo ary efa misy olona voasambotra. Anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny mpitandro filaminana ary efa misy ireo olona voasambotra atao famitorana amin'izao fotoana izao. Mbola mitohy anefa ny fikarohanareo olona izay heverina ho manana andraikitra mivantana na ankolaka amin'izao famonoana azy irovavy izao. Tsara ny manamarika fa misy aloha ny famitorana lalina izay ataon'ny mpitandro filaminana izay vao mirosy amin'ny fisamborana olona izy ireo sy ny famitorana ireny olona voasambotra ireny. Mikasika ny famonoana Raisa manokana takatra fampanoavana rahampitso ireo olona voasambotra. Mikasika ny famonoanan'ny Raisa dia hoentina eto anatrehan'ny fampanoavana rahampitso ireo olona izay efa voasambotra sy natao fanadihadiana teny anivon'ny brigade criminelle. Ka tsy andeferana mihitsy izany fa rehefa entina eto anatrehan'ny fampanoavana ny olona izay voaroroy amin'ny resaka famonoan'olona dia ampidirina amponja avy hatrany ary raha misy ny fangatahana fahafana vonjimaika dia misakana izahay eto amin'ny fampanoavana. Manao antso amin'ireo manam-baovao mikasika ireo raharaha von'olona ireo ihany koa avy eo anivo ny sampandraharaha misana ny heloka be vava mba hahita ny marina mikasika ireo raharaha roa ireo. Tsara marihana fa tsy mandeha irery ny brigade criminelle manao an'io fa misy ireo sampandraharaha manokana na spécialisé eto anivon'ny police pirenena mba ametanana anay amin'izany dia ny eo anivon'ny cybercriminalité zany sy ny eo anivon'ny BMPM na ny police des mœurs et de la protection des mineurs. Ny tena angatahana fiaramiasa indrindra eto dia ho anareo vahoaka izay manana loharanom-baovao mikasika n'ity raharaha ity satria dia tena ilainay indrindra izany mba ahafahanay mamita atsakany sy andavana ny fanadihadiana sy ahafahana mahita ny marina rehetra. Inorana tsary fanadihadiana eto rahantsika ny adihevitra ho any ity andrany ity atao hoe ankoatran'ny toerana politika tato ato dia anisan'ny tanany sain'ny besin'ny maro eny anivon'ny fiarahamonimpirenena eny anivony atao hoe société en général angano ho ilazantsika anazy amin'ny fiteny frantsay ny resaka trangam-piarahamonina eo ny trangana tsy fandriampahalemana sy ireo tranga maro samihafa fa ny atao hoe tena misongadina angalo dia ireo atao hoe trangana tsy fandriampahalemana izay maro ny sesy ny trangana ankizy tsy hita be dia be ny atao hoe resaka any ambadika mety mandeha ao anatin'ireny maro samihafa tsy amerianantsika anazy eto intsony fa ny fanontaniantsika voalohany apetratsika amin'ny lantoratsida amin'ny mpahay fiarahamonina ahoana ny mety atao hoe andikana an'ireny tranga maro be samihafa ary voaresaka matetika teo anivon'ny fiarahamonina ireny. Satria Abraham misy moa mpandinika fiarahamonina zany manam-pahaizana rehefa mandinika ny resaka tsy fandriampahalemana na trangana zavatra ohatran'izany dia zaraindroa le izy. Misy ny antsoina hoe tsy fandriampahalemana tonga dia hita mivantana zany tahaka ny hoe famonoana ny fangalarana ny herisetra atao. Dia misy indray sokajana tsy fandriampahalemana any amin'ny saina zany hoe tsy hita maso fa iainana miteraka tebiteby sy ny sisa. Raha ny eto Madagasikara ny fijeriko azy be dia be ny mety ho antony fa antao dia ny zavatra roa sy telo hoe anisany anankiray voalohany zao tsika vao tena miaina an'ilay antsoina hoe fiovan'ny fiarahamonina malagasy. Le niainga tary amin'le tsika nisy firaisankina be teo amin'ny fokotany sy ny sisa dia tonga aty amin'ny samy makao azy. Aty amin'ny samy makao azy aty andrenivohitra izy
tsy fantatra ntsony eto moa misy andry président fa misy fotoana tsy fantatra ntsony hoe izany eo avaratra izany eo atsimo tsy fakafantatra ntsony olo io ary androany izy fantatra hoe ianina ny eo miverina eo anao rapitsa kay olo-kafany eo etsetra tsy mifakafantatra ntsony zany ny olona tonga amina fotoana hoe fiolonolonana zany tsika na atomisation individualisation dia ny anankiray a raha ny ambanivohitra moa izy dia fantatsika fa alavitra efa reraka amin'ny zavatra samihafa misy resaka fotodrafitrasa zay filaina dia tonga amin'izay zavatra dia ny anankiray faharoa dia ny hoe ny tsy fandriam-pahalemana ary io ny tena hitako hoe misongadina aloha raha ho an'ny Madagasikara zany dia taratra ilay siny ilay fiarahamonina izay misy tsindry ray ara économique zany hoe misy elanelana be dia misy manan-karena be dia misy manam-bola be zay tsy izy fa misy olona tena miaina ao anatin'ny tsy fisiananinina mihitsiny dia ireo anankiroa ireo miteraka ny anankiray moa sady hoe te ho velona moa mahita hoe voatra ny tsirariny kio nge zany zavatra zany sy ny sisa sy ny sisa dia manao an'izay dia manao fihetsika zay maherisetra sy ny sisa dia ny anankiray angamba fa maromaro zany ireo anto-javatra ireo mety misy andraikitra ihany ao satria tsika miteny hoe misy ny ajona hoe tompona andraikitra ny fandriam-pahalemana dia misy reny zany manana andraikitra manokana tsy dia tena mba mitovy hevitra am'le hoe samy tompona andraikitra daholy misy ny hoe tompona andraikitra voalohany dia misy ny hoe misy andraikitra tandrefiny ao ka ny zava-doza dia izao rehefa manjaka be loatra ny kolikoly iantsika zany tenen'ny ONG samihafa sy ny mpanao fanadihadiana dia njary tsisy azo itokisana ntsony izy any maninona ao anatin'le izy any zany ka ny fomba atao sisa dia miaro tena dia ny fomba atao zany sisa dia etsetratsetra dia ny fisin'ny kolikoly dia miteraka tsy fifampitokisana ny tsy fifampitokisana dia miteraka fifandrafiana ny tsy fifandrafiana dia miteraka herisetra arak'ilay teneniko teo hoe na mivantana le izy na somary hoe ao amin'ny saina zany ny amaranako azy ngambany hoe anjara fitenenako dia zao misy zavatra rehefa nampitahina zany ny aty amintsika aty Madagasikara sy ny any amin'ny firenena afrikana hafa tsika mieritrehitra hoe tena ianjana be zany tsy fandriam-pahalemana zany tsy miteny hoe tsisy fa raha oharina amin'ireo somary mbola ambany ihany ny tahany atao hoe tsy fandriam-pahalemana eto amintsika fa ny tsy fandriam-pahalemana ara-tsaina ny tena be dia be mandeha anao dia matahotra zany le antsointsika hoe mandry tsy lavoloha zay zany ny tena hita hoe betsaka ao anatin'izy dia ireo nefa mifameno ireo zavatra ireo dia zay ny fijeriko azy aloha amin'ny ankapobeny fa rehefa voangamba ola tsika hoanareo anivo ny front de libération nationale mety aona fijerinareo an'izay hoe le any anivon'ny fiarahamonina araka mifanazavana teo zay mihitsy hoe misy an'izay individualisme izay ka mahatonga an'izay tranga marobe zay sa le fitondrana mihitsy ny tsy mahafehy an'izay fandriam-pahalemana izay tsy afaka mametraka an'izay tokony ho izy izay tena marina ny fiarahamonina zany na ny fiainana rehetrarehetra hatramin'izay dia nyainga tany amin'ny teny ataontsika hoe barbarianina zany dia rehefa tanainga tamin'ny barbarianina zany dia mivoatra ny fiarahamonina rehefa mivoatra izy dia lasa misy fifampifehezana zany ka raha dinganiko ny etape rehetrarehetra zany dia itsika zao efa safidy ny tany republikana dia efa nisy fifampifehezana zany dia ny lalàna ny any aloha zany na ataontsika hoe tamin'ny andron'ny mpanjaka sy ohatran'izany dia mbola ataontsika hoe ny tena anisany natao dia ny didin'ny mpanjaka sy ny ataontsika hoe dina ifampifehezana ny mponina zany no nisy tany aloha fa itsika efa tany republikana zany dia ny safidy amin'izay hoe ny lalàna no andao ifehezana atsika rehetrarehetra satria raha samy ianao zay saim-patany ny olona ao anatin'ny firenena anankiray dia tsy mandeha le firenena zay ny nametrahana ny lalàna zay ny nanekena ny lalàna hoe ity ny rafitra ifampifehezantsika fa rehefa teo le rafitra ifampifehezana dia nametraka olona tsika nanakarama olona hitantana sy hifehany zany dia ny polisy sy ny gendarme sy ny miaramila zany zay natonga andrainy mba tsy hoe itsika samytsika no fampiatra hoe zao ny lalàna na zao ny fampifehezana ny anina fa misy mihitsy nametrahana le zany andrindrana le izy dia izay zany no isin'ny hoe fitondrana dia izay no isin'ny hoe gendarme miaramila polisy andrindrana zay filamenan'izay zany amin'izay kanefany eo anatrehan'izay fametrahana amin'izay zany rehefa misy ny fandroritana dia nametrahana hoe rafitra anankiray hitsara an'ilay izy hoe izay ny marina na izay ny mety na izay ny mifanaraka amin'ny zavatra ny fanarahana ifampifehezana izany hoe itsika izao zao raha jerentsika dia miverina amin'ilay atao hoe anarchie totale zany satria ilay lalàna mihitsy
ilay fifampifehezana mihitsy no tsy mandeha ary lay olona ny karamaitsika zany a hoe nomena fahefana iantoka ny fampiarana an'izay fifampifehezana zay isiny ny filaminana indray a no milaza hoe nareo vahoaka no tokony ifanampy aminay ohatra n'izao nefa re reo no mifampifehy reo vahoaka reo zany dikan'izay zany lasa miverina any am'le anarysy mihitsika lasa miverina mifandrivotra sy ny anarezay de lasa inona ny fandehany lasa tsy mifampatahotra lasa tsy ohatrany hoe ohatrany lasa tsy misy le lalàna zany de izay zavatra zay zany a miaraka am'lay fahasairanana misy ankehitriny fahasairanana ny tsirairay satria fitenenana teo a ny hoe mandrotsy lavoloha ny kipo tsy mba lamosina tsy nay tsy mba vatsy be loatra ny mahanitra zay mampalahelo moa ndraindray fa sasany mirere hoe mahanitra ny malagasy mahanitra farany mahanitra indrindra nefa zavatra farany mampalahelo zany de le fahantrana zany manjary zany manery an'le olona anao zavatra hafa mihitsy le izy de lay akoatra ny fankalana eo amin'ny fiarahamonina zany ny fahantrana manery ny anao tsy mety daholo daholo zany anefa lay olona tokony andrindrana azy tsy mandray an'lay andraikitra zay tokony ataony de lasa mikorotana zay ny mahatonga atsika zao azadiny fa io resaka resantsika androany io de resaka aty andreny vohitra io aty am be olona io aty amin'ny faritra mahazo vaovao aingana io fa misy any ambany vohatra any misy tsisy vaovao azotsika misy tsy fandrim-pahalemana be deabe tsy azotsika any satria tsy ampy ny communication sy ny karazany no koa ezana koa aloha mba ho ampanginina zany tsy hoe mafy loatra lay tsy fandrim-pahalemana amaolotsotra anao ny andikana rezava eny ary toko misotrapetsaka nametraka ny anamiana ny fitenenana eto ahako efa tonga ilaza le any ambany vohatra zay mihitsy ny akarako satria za fa any ambany vohatra iverina kely am'le sujet zay nomeko tamin'ny fankalazana ny tondresaka TV plus tany amin'ny 5 étoiles tany Hamilton ako le ray minitra moa tamin'iny Abraham de tsy afaka velatra be ako fa hoe fitipitiny de eto ako somary anazava kely an'izay voalohany indrindra mitodika kely aminareo mpitondra fanjakana zany ny ataoko zany de misintona lakolosy na hoe manao fampandrenesana na mampatsiahy fa any ambany vohatra any de feno dahalo ary feno manafika ny tanàna maromaro ohatran'izany zao teo aminay ao amin'ny commune Mahitsy tamin'ny 2 herinandro lasa dalo roapolo lahy nanafika ny fokotany tany Soavimerina de avy eo arinan'iny nisy dalo 10 lahy ihany keo ny tambasy daholo izy ireo de ny tenako moa zany ao anatin'ny mpitsabo de manao soin any ambany vohatra any de eny ampanaovana soin anao amin'ny andro atoandro fanena am'zareo de hoe dalo de hoe izy ianao de ianao mpitsabo kely tsy any de mialahy ianao ary fa tsy anina fa ataova fitsabonao fa tsy mandrebireby ny asa ataonay de anamarinako an'izay zany de mandeha ny resaka mandeha ny feo de hoe avaiza zareo reny de hoe avy nanao fanompoam-pirenena resaka service militaire de zay mihitsy matsymody le nazavaiko tamin'ny andro nitondresaka tamin'ny fankalazana iny ny anapirofoko an'izany satria tsy miteny raha tsy hoe misy pirofo satria ny tenako mihitsy no nandeha tany ambany vohatra no nahitany zany zavatra zany de ny tiako atongavana zany ampandrenesana ny fitondram-panjakana ekeko hoe continuité de l'état le izy misy le fanohizana fitondrana sy ny rafitra efa nisy teo aloha tamin'ny première république sy tamin'ny andron'ny amiral Didiratsiraka sy amin'izao fotoana izao de ny tiako atongavana moa de zao hoe ny zavatra napetrako moa zany de hoe rehefa tonga ny 2 taona na isa-taona manao ny miantso ny vatan-dehilahy feno 20 taona manerana Madagasikara ny ao amin'ny miaramila mba hanao service militaire raha ohatra hoa ka misy avero kely ihany izy arivo ohatra no asaina manao an'io fanompoam-pirenena io de rehefa tonga ny 2 taona de ny 200 ihany sisa ny voaray fa ny 700 mody à la maison daholo am'ireo 700 ireo ekeko misy ny hoe mba miverina any amin'ny asan'ny taloha ny sasany moa ny teneniko hoe misy tezitra misy sorena hoe zay hoe fa 2 taona lany taty amin'ny fanompoam-pirenena ve ody any an-trano
rehefa tonga any zalareo a sarotra be ho azy ny mola nle iverina hitana tao mangazo nefa ataony tany basiny ny tazominy tao anatin'ny roa taona dia misy ny sasany tsy voafolaka ntsony ny sainy dia lasa manitatra manao an'le asan-jiolahy anisan'izany zay dia za koa tsy miteny hoe manenjika fitondrana na manaratsy fa miteny fotsiny aho hoe mampandre a zany hoe misy an'izany trangan-javatra ohatr'izany a dia matetika ny akamaroany a reo avy nanao service militaire dia apetraka amin'ny fitondrana zany a mahefa izany zavatra zany a mahakasika an'izany a dia mba hojeriny amany hoe ahoana ny tokony hanaovana azy. Ya miara-manaiky hoe misy ny tsy fandriam-pahalemana manoloana an'izany zavatra rehetra zany a ny anankiray misy ombonako be dia be amin'izy telo mirahalahy fa ny tena tiako tenenina dia hoe resaka discipline aloha fa ny faharoa ihany koa antsika miara-mahalala fa eo ny fitombom-ponina diso tafahoatra raha ndrenivohatra io a samy manana ny fomba ny aviany raha tsy teny fotsiny azy zao hoe 67 hectare izay ipetrahako a sy misy karazan'olona maro samihafa ao eo ihany koa ny resaka manodidina ny resaka fanaovantsika ny démocratie sauvage dia araka ny tenin'ny mpahay fiarahamonina teo dia ny hoe lay légalité sy ny légitimité mifanohatra na ny ara-drariny sy ny ara-dalàna mifanohatra satria ny heverintsika fa fanao daholo ny zavatra rehetra dia ao anatin'izay rehetra izay a hitantsika hoe mivangongoatra ny anana ny mpanao politika mivangongoatra ny anana ny société civile mivangongoatra ny anana ireo fiangonana reny zavatra reny a matetika raha jereo fa misy zavatra tsy tokony ataon'ny fiangonana mihitsy mitarika ny sain'ny tsirairay avy a lasa miteraka olana ara-piarahamonina dia reny zavatra reny zany miteraka akoatra ny tsy fisiana asa izay raha malala dia ao ihany koa ny fijerevantsika n'ireo hoe lay fomba fanabeazana betsaka ireo lehilahy tsika lehilahy zany raisiko mihitsy ny ao anatin'izay hoe miteraka tsy miteraka roa dia ao anatin'ny fianakaviana tsy misy lehilahy tsony a lasa lay zaza rehefa avy eo mandra-pahatonga ny any amin'ny mahalehibe azy dia lay reny fotsiny teo a misy zazakely mbola kely mihitsy amin'izao dia sa manivaivo lasa mpatory an-dalana izy a na lasa olana ao anatin'ny fiarahamonina dia efa nyvolavolaina ho jiolahy fa ny tena goavana indrindra ataoko eto dia ny hoe isika manao école ny voafonja zay ny tena olana gravy amin'ny fandriam-pahalemana spécialisé ny voafonja eto Madagasikara satria tery mifonja eto Madagasikara miray daholo na ny eloka be vavana ny eloka tsotra izay miteraka olana goavana satria raha fonjana tamin'ny mora fotsiny zao ny tenenina efa mihoatra ny 4 arivo ny voafonja ao raha ny fahalalako azy misy adulteur mety misy resaka fahadisoana kely tany am-piasana misy ny zavatra nataony dia MD izy tsika zany efa tokony jeriny hoe ahoana ny MD caution ahoana ny MD ny camp pénal ary ny olana amin'ny voafonja io dia ny vahoaka sy ny fanjakana mandohan'ilay izy mivoaka ao izy manomboka miditra amin'ny 10 ora maraina voafonja anankiray mandra-patorany amin'ny 7 ariva dia mifampianatra dia lasa zay ny asy tena olana reny kidnapping reny mitombo ny kidnapping mahay noho ny polisy ny jiolahy satria mivangongo am-ponja izy mifampianatra ahoana ny fomba famakitrano ahoana ny fomba fanaovana fongoka ahoana ny fomba ivoahana eto mivoaka avy any izy tsy anasa raha teo dia zany zavatra zany zany tsy voadinikintsika fa dia matetika ny voafonja dia miadana fa ny avy amin'ny voafonja no mijaly ny tenenako an'izay dia tsotra tsisy afa-tsy ny sakafo ny etohana ny rano ny etohana ny jiro etohana ny sakafo etohana isika tiara misy délestage isika tiara misy problème mana rano fa voafonja tsy azo tapahana zany zavatra rehetrarehetra zany dikan'izay lasa spécialisé ny jiolahy eto io voafonja fa ampidirana voafonja amin'ny tsy ara-drariny io dia mampitombo foana ny jiolahy voaka avy any izy a dia efa voahofanao mpanendaka efa voahofana mpamakitrano efa mahafantatra izy hoe aiza ho aiza misy fanofana basy a ahoana ny fomba fandera ohatra ka anao ataky atsy a lasa groupe bebe kokoa izy satria izy tsy hijanonao fonja ary matetika re telo volana na embolana ao anatiny vita n'le fianarana tao a dia jereo tsara fa misy foana ny voatifitry ny polisy isan'andro san'andro fa mifantaniana mipetraka hoe maninona koa misy foana ny jiolahy reo jiolahy reo a tsy ao anivon'ny fiarahamonina tsy ao am-piangonana aloha no andeha molavola jiolahy tsy ny anivon'ny fokontany fa ao anivon'io fonja io a izay diso tafahoatra tery loatra ary voafonja tokony ho ampiasaina hiasa fa tsy tokony hoe fonjaina fotsiny zao a dia zay tokony ho jerevantsika lantoratsita mahakasika an'le hoe atao hoe dissuasion ndray tiako resahana satria nisy zao somba vahoaka zao a nanome sosikevitra hoe tokony hamafisina izay fanasaziana izay mba hisiny izay hoe tsy dissuasion raha fitenena azy amin'ny teny frantsay lanatsiny eo koa zao ohatra ny resaka lalàna mahakasika anao hoe castration ireny ahoana mety ho fijeriny lantoratsita zay hoe inona ny tena mety atao hoe antony sy mety hoe moany amin'ny vaholana sa tegna le izy hoa raha vao miteny fotsiny tsika hoe lalàna
dia izany hoa tsy ampy mihitsiny zany ahafahana misy firenena tsy dia manana zavatra hoe de hoe de tena dissuasion be dissuasif hoe système hoe tena anina fa nefany a milamima le tany satria misy fototra marobe ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana dia tsy io zany anisan'ny zavatra anankiray tsy azonao atao hoe andaontsika no lalàna hoe tsy azo atao mangalatra dia tsy hangalatra ny olona fa ny voamaheriny zany ny ataony raha mbola miparitaka ny zava-mahadomelona ohatra ka tsy voafehanao io dia ho lasa dala foany reo tanoranao reo a dia isy foana ny garikany anao fandikan-dalàna raha mbola be deabe ny tsy anasa tsy manam-bola izy tanora nefa izy 5 taona ka hatramin'ny 5 taona zavatra ohatrohatr'izany a anao an'izay foana izy raha mbola misy sokajin'olona manankarena vetivety ohatrany hoe tsy ahoana zany satria azadiny fa rehefa miresaka jiolamo zany sy indrindrandrindra fa ny any amin'ny figadrana dia ohatrany hoe le olona mahantra foana no hitantsika matetika izay no hitantsika any fa misy jiola eo ambony latabatra mahay ny zavatra rehetrarehetra tribonaly ny tany maka ny tany olona tsy nysisy reny rehetrarehetra eny raha mbola misy fahatsapana nireny zany amin'ny firenena ka tsy voaraviny reny elanelany reny a dia mbola andeha foana zany ny tsy fandriam-pahalemana dia fijeriko azy tsika inge ohatra nefa nanomboka nisy fotoantsika tsy tadidiko 5 taona ngambla zay a nisy nanao hoe réforme de la sécurité zay nisy forum be zay dia hoe avozana ny ohatran'izao avozana zao iny tokony hiverenana mihitsy iny satria misy zavatra maromaro zany a tokony rahantsika manangana ahafahana mametraka lelazaina hoe mety fandraisan-dahatra na fita izany tena mbako manana mihitsy zao zany amin'ny président zany hoe ao ampigadrana zany dia ohatrany tsy olona ohatrany hoe trondro sardina mifampita zany ve zavatra tsy ho tafavoaka mihitsy ho fandriam-pahalemana eto raha vao zany a no mbola mitranga foana zany ia ny tena marina aloha zany raha ohatritsika mieritreritra hoe any ampigadrana no isy fanabiazana anabiazana ny olona mba hisian'ny fandriam-pahalemana rehefa avy eo a dia mety ho diso eritreritra ihany tsika satria fantatsika tsara ny isan'ny olona migadra sy ny isan'ny olona tsy migadra zany ny fiarahamonina ireny figadrana reny dia natao fanotsiana reny zany fa ny fiarahamonina zany ny tokony ho apetraka tsara ho fiarahamonina matotra tsara hoe mba afaka hifanampy zany hifampifehezana tsara zany raha ny amafy ny lalàna na ny amafy ny sazy miantra amin'ny olona anankiray mandika lalàna no eritreretintsika fa ampahitsy tsy isian'ny hipetraha ny fandriam-pahalemana dia raha tanteraka fotsiny ny didifolo dia efa ny lamina fehizay mafy eny ny didifolo tena tsy natao hidikaina mihitsy ary tena ny sanction ny didifolo dia tsy azaonao ny fanjakan'ny lanitra zany sy ny fiainana mandrakizay dia nefa dikain'ny olona ihany matoa le olona mandika n'izay zavatra zay efa mafy be zany le zavatra iainany mba tonga azy tsy maintsy andikala izy io le tena ko kibo tsy mba lamosina ny tsinay tsy mba vatsy dia eo foana zany eo foana le eo foana mahita ngetsika misy olona ngeto teneny monsieur Larasida teo misy ny olona mihinana kotleta misotro divay maninona misakafo atoandro misy ny olona erianjordireria dia mifandipatra be mihitsy zany zavatra zany dia lasa le inégalité sociale zay zany tena miteraka zavatra ngeda be fa io nefany dia hoe fanabiazana dia ny asa zany zay zany le izy miresaka maramily zany a raha ohatra hoe miresaka maramily zany a ny fanaovana service national zany a raha ny tena fototra iorenan'ny miaramila eran-tany zany no jerevana dia anisan'ny fitaovana ray ary raha ho an'ny Madagasikara fotsiny dia anisan'ny fitaovana ray tokony nafahan'ny Madagasikara nampivoatra ny fiarahamonina io satria nisy ny service civique misy ny génie civil misy mivoaka avany zany le olona le olombelona mivoaka avany amin'ny miaramila dia manana spécialité fa tsy mitana-basy fotsiny zay zany le anan'le izy fa move le miaramila amin'izao fotoana zao a mbola mitoetra amin'izay le fanabiazana fiarahamonina eto Madagasikara mbola mitoetra amin'izay hoe le miaramila apetrakintsika eto service national tsy ratsy ary tokony ho atao fa ny tanjona atao aminy dia mba aoka mba tsy ho any amin'ny prison zany izy no taizaina le ankizy zany amin'izay fotoana izay fa any amin'ny fanaovana service national dia misy afaka manana spécialité izy mivoaka avany na maçon na inona na inona za mpampianatra dia zay zany ny afahako miteny an'izany zavatra zany be dia be ny olona nivoaka avany amin'ny miaramila taloha manana spécialité miasa fa tsy hoe mivoaka miaramila le olona dia any ny tsy ny kely manko tena tenen'ny olona dia hoe ny teo amin'ny hoe SN
teo amin'ny SN nisy hoe olona hoe olona tsy nanana baka de nanao zay moyen rehetrarehetra nafana nanao SN nafana ny tanabasy fa io nge rehefa mandeha ny fiarahamonina misakafo ny olona misy asa atao ny afahany velomany tsisy misafidy kosany hoe andeha hiasa ho faty fa reny olo reny nge olona amin'ny fiarahamonina zanaka eo amin'ny fiarahamonina ny dalo fa anarana fotsiny zany dalo zany fa zanaka eo amin'ny fiarahamonina zany fa ny tsy fahafahany manana asa mivelona sy ny karazany zay no mahatonga azy lasa tsy maintsy mitrotra satria tsy maintsy mivelona miaina misakafo izy somary verena kely any aloha le fanamafisana an'le hoe fandripalemana any ambanivohatra satria ny antony de zao raha ohatra ka lasa dalo ny ombony olona anankiray any ambanivohatra de tsy manana ombotsony izy entina miasa rehefa tsy manana ombotsony izy entina miasa de somary verena kely le teny présidente hoe lasa izy zany miala eo am'le toerana satria iny omby iny mba hifiterany ahafahany manao an'le asa voly na vary io na ataoko hoe ovy io na karoty na inona lasa iny omby iny tsisy tsony ampelatany ny angady mety tsy havita an'izay izy de lasa izy miakatra ty andrenivohatra lasa maka ty andrenivohatra izy de lasa manampy an'le teneny présidente eo hoe lasa manao ny fieritreretany zany hoe lasa manao totakely makamaka vilany kely soatrany de hoe mitatra de zay koa zany anisan'le makaty andrenivohatra ray zay faharoa manaraka an'izay lasa tsisy sécurité tsony nareo aty andrenivohatra am'resaka kasakafo satria nahoana rehefa lasa ny daly dolo ny ombonay any ambanivohatra de tsisy vary miakatra tsisy volo miakatra aza mananteny nareo fa hisakafo sy voky raha ohatra ka mitsoponenana sasany any ambanivohatra raha manana tany ataoko hoe hectara fotsiny tonga ny daly ny ombo lasa dolo ny miosy vary sy ny sisa sy mandragiragy raha amboly azo de vary hoanina menakavy kely sisa mivoleko de le tambary lasa tamy vao lasa tsisy ninina de normal zany aty atany andrenivohatra lasa insécurité amin'ny resaka sakafo zay zany tiako somary tsindrina kely mampatonga ana amin'ny teny hoe mba hamafiso ny fandrimpalemana ambanivohatra fa tsy andrenivohatra rery ihany satria any tena foditry nareo zay raha mbo efaka manampy kely hoe anisany anankiray koa hitako le ohatran'ny hoe mifanampy am'le resaka hoe fiolonolonana teo fa tena tsisy sehatra tsony ifampiresahan'ny olona sy ifampidinian'ny olona am'izao efa rava moa iny zany ny antsoina hoe fokon'olona nyfantatsika kory ary vokitany fa vokitany ohatra ny tsy fantatra tsony ahoana de tsy misy tena sehatra ifampidiniana espace de dialogue hoe ataontsika ahoany ty tanàny ty raha misy olom-baovao eto am'ty vohatra ty vinantony anina na havany anina na namany anina toka de ataontsika ahoana izy ahoana ny ifampidirentsika ao anatin'le izy tsisy an'izany tsony any amin'ny fototry zany sy hatrany ambony na ny toko politika io arany mialatsiny amin'ny mpanao politika fa de io samy mifandridaridana io tsy mifampidinidinika tsony ka ianao rehefa tsy mifampidinika ianao ny ratsy tsy kely lalana fa rehefa tsy sakananao ny lalan'ny ratsy de miditra izy de iny zany hitako hoe zavatra anankiray koa hitako hoe banga be mihitsy am'izao fotoan'izao ary raha mbola misy jereo tsara fa mifandrindra foana mifanaraka foana hoe raha vao miakatra ny crise politique de miakatra koa ny tsy fandrimpalemana zay foana ny lojikanyio naoviana teto Madagasikara resaka fifampidiniana zany misy olana zany hatrany atapony ka hatrany ambany ny any todiako kely tsongofo tena tsongofon'olona ary mahatonga misy zany ny eloka koa lasa mahatonga mananao foana raisiko fotsiny am'izay ohatra ny hoe eny anivon'ny fiarahamonina mafy mieritreritra n'ilay hoe zanako tsy mihinana zazakely ray nitaraina aminao hoe dada za noana ianao mety tsy anasa efa nitohizana teo zay fa ao zany ny fifihezana n'ilay hoe sosialim-bahoaka ary andrafonako ny hevitro ny sosialim-bahoaka moa inona fampianarana trano finenana sakafoanina fandrimpalemana fahasalamana raha misy mibanga amindreo na nyrem-pianakaviana na nyray mpianakavia mety tsika zao mitenen'ity resaka hoe sécurité mahakasika ny resaka tsy fandrimpalemana ity fa mbola ao koa ny rem-pianakaviana mpivarotena za lasa tsy maintsy zay sisa ny tena no amidiny satria lay situation sociale mihitsy ny problème misy ao anatin'izay rehetra zay de hidirako am'izay le resaka am'ilay resaka hoe sady ohatra ny tonga de hitondra vahaolana sady hoe zany zavatra zany eny tany mipetrapotsiny eto Madagasikara be dia be ny tsy anasa be dia be miaramila zao na ianao hoe 820 ny engagement zay ho raisina amin'ny miaramila azontsika atao tsara manao toby miaramila amin'ireny faritra rehetra mamokatra sy tany azo zaraina fotsiny reny na ahoana zany any anatin'izay rehetrarehetra zay de tokony ho jerena hiaro n'ireo vahoaka araka ny teninao ny alatrombo ny resaka zavatra maro ao anatin'izay rehetra zay fa ny tena ivirenako de zao hoe isika nandritry ny mpolo taona ny nanao erreur nandritry ny mpolo taona tsika de ifanakihana miady la politika mitombo ohatrany tsisy
mpitondra fivavahana na lehibe na tokom-pivavahana zany eny eto mahandry jereo ty adina société civile ny fifidianana ny CNDS izay hoe tena fandrombaka sy tsy mahalala menatra ntsony satria misy nybaiko ny vola ny rapport ataonao dia ny rapport alefa no any Amerika fa tsy mijery an'ilay situation nefa tokony anana n'izany éducation zany société civile za menatra tsisy tsy halala ny fiarovako ny zon'olombelona teto Madagasikara raha fary malagasy fa za sady tsy hanatrika ny tsy hifidy no tsy mila koa satria le société civile mpanao politika firy ny mpanao politika mipetraka ao anatin'izany resaka ady-tany zany firy amindreo nandray action fa rehefa tonga ny fifidianana potra daholo le jula politika sy mpikaramanady politika ary ao ny tena olonantsika goavana indrindra satria ro mahazoazo seza ao koa mbola fanindrininy ao anaty fitondrana raha misy olona kely velona anankiray dia lasa zay mananavana député na zay mananavana ministre na zay manana zao lasa mahatonga maharatsindrika an'ilay situation na fiarahamonina zay ny tena mariny eto dia zao hoe miasa mafy eto ny tena manana olana tsy mitovy amin'ireo firenen-kafitsika raha hitazana hoe maninona moa nitsoka amin'ny Maurice daholo ny malagasy ny asa maninona izy no lasa hipitany satria eto Madagasikara raha mpitondra sarety na ny mpiasa tany any tanimbary araka ny teneninao teo na tsemboka be ary izy mivokatra miakatra eo anefa dina mora dia mora dia ny collecteur mivoky dia voky dia ao anatin'izany rehetra zany miteraka ka ny tena olana goavana ao anatin'io dia ny hoe fandaminana le situation sociale ary veriko foana ny tsy fitandremantsika tao anatin'ny 80 taona ny tsy fiomana mpitondra rehetra tao anatin'ny 80 taona mifanesy ny eritreritra hoe tombo zay tsy izy mimponina dia lasa mitrotra tia tanàn-dehibe zay mahatonga anay anao nyreny exode urbain reny zay mahatonga anay jery hoe ahoana ny fomba hijerevana ny revy indraindray moa reny mihitsy natonga ny tena gadra farany satria mieritreritra ny olona hoe ahoana ny andeha anaovana vedety dia zany zavatra zany tokony ho jerevana hoe ahoana ny tena ho atao any société civile tomponantoka amin'io ny ray aman-dreny mpiangonana ny ray aman-dreny mpiangonana manan-karena dia manan-karena misy fiangonana mihitsy zao miteny hoe amin'dio ny fanananao amin'dio ny tomobilinao fa azo arena tsy azo amin'ny aradrariny reny dia lasa ny amin'ny vola izy miliardera io hoe dia avery mitady tomobile ray zany raha azonao tamin'ny herim-ponao président te antany anao satria anao filohan'ny fokotany vao resaka teo hoe lasa tsisy tsony le fifampidiniany lasa tsisy tsony le tena hoe fahafantaran'ny olona hoe ohatrany ao izy avy ny olona ato amin'ity fokotany ty matetika ane raha ny zavatra nitranga dia hoe olona mandinao ihany mamela ao anatin'ilay tanàny aiza ny andraikitry ny fokotany amin'izay resaka fametrahana ty fandriam-pahalemana izay tsara fipetraka be zay teny sibela zay discipline ny problème nisy ny dina-pokon'olona sy ny asa-pokon'olona ary ao anaty ny anay miantra mahafantatra tsara nosy zato fa masika berinono ary zatsy misangy satria misy vahiny tonga avy any androany tsy malala koa ro fomba tany ao tamy izy amin'ity resaka inona ny anaran'ity karaoke raikitra mamoly kely na mamaminina dia manakorotana n'ilay fiarahamonina tsisy fifanajana ary za malala an'izany na po commissariat en cinquième na ny commissaire central za tsy ela mihitsiny ary za miteny an'izany amin'ny voamera ao ny fiarahamonina ny voalohany indrindra ao anatiny iza le olona vahiny ao matetika zany ny zavatra misy eo anatin'io zavatra rehetra io raha misy ataka vekarme anankiray efa voomana melo ao anatina trano miafina anankiray mody olona ray no hitanao eo izay mpitarika guide fa reo mpanao ataka vekarme ireo afarana avy any ambadika zay zao nahita an'izany hoe le voatifitra teny akazotoana sy mahavelona misy plany ary zay koa ny sotatry ny olona sécurité io eto dia miteny hoe misy io ny système aloha mandrao système aloha zany mitondra mandrara mba tsy anaovana an'le action misy système isambotra rehefa isambotra io zany dia misy système io ao anatin'izay rehetra zay tsy maintsy mampiasa hery ianao zany zavatra zany zany ao anatin'io dia mety be dia be tsy mahalala ny sécurité raha ao anaty fivorimbe-pokon'olona ianao no mamory fokon'olona le jula ao anatin'ny fokon'olona ihany dia mandangatana rovintsika ny ambina président dia le jula manangana alao amin'ny larbi aisika ny ambina ary amin'ny lelakelan-trano ary dia manina satria zay ka ny zavatra tiako tenena amin'ny sibelany zay dia izao io aloha discipline na inona antany malala an'izay ny olona ary za teneniko na androany dia androany ary iala maseho fokotany dia ny discipline ny voalohany indrindra tsy manaiky an'izany atreto moa zany taloha nisy ny hoe dina-pokon'olona sy asa-pokon'olona fa very reny ankehitriny fokon'olona samy fokon'olona satria zanakiala ato samy mamingavinga manompa ray aman-dreny 70 taona ny zaza 20 taona ato dia avy eo reny lasa jiolay dia mangalatra tratra mangalatra izy dia ray aman-dreny ray vohopa avy eo ino moa zany amin'le toe-pananany tsirairay mihitsy hoe zany raha miaino anareo dia manazava hoe misy fifandraisany izay hoe ohatra hoe tsy fananana asa ny tsy fampin'ny fananany ao antoerana ka mahatonga ny olona hitady an'izay le firenena hoe zany raha ohatra ka mibetsaka ny mahatra dia tokony hifanaraka amin'izay koa ny isan'ny taux de criminalité satria betsaka manko na faneho-kevitra angeny anatin'ny fiarahamonina eny mandeha ohatra hoe raha alabotra alatra mofo ohatra
dia mahazo rariny indray le olona mangalatra mofo hoe izy ary mba noana dia lasa indray ny fanampina anazy rehefa avy eo alatra mangahazo sy ohatran'izany a lasa izy indray no mahazo rariny fa le olona le tratran'izay victimen'izay indray no mahazo tsiny rehefa avy eo aiza ho aiza ny mety eo an'izay tena mipetraka marina ve zay hoe tsika ve zany dia rehefa mahantra dia tsy maintsy miambony izay atao hoe tany tsy fandriam-pahalemana izay tsy fantatro raha afaka mandray fa tsy hoe tsy maintsy tsy hoe tsy maintsy fa singa anankiray a manazava ny tsy fandriam-pahalemana ny fahantrana sy ny olona raha ara-piarina ara-toekarena eo am'le firenena fa io rehefa be loatra ny mahantra ka misy olona 1% raha tsy diso 1% na 5% ny malagasy tena tapitra oatra amin'ny arena mahavidy zavatra be da be a malany 300 millions d'ariary par jour a sy ny olona izay tsy mahita ny histriany akory etsetratsetra dia mandeha ho azy tsy voizina ny herisetra zany ao anatin'le izy dia manararoatra ny tiako teneny zay tsy misy singa ray manazava le izy fa zavatra maromaro eo tsy zao le miresaka le hoe miaramila raha ny tokony ho izy tokoa dia miaramila no tokony ho tena hoe natao zareo raha ny ara-tantarantsika zany dia hoe tsy tokony manana zavatra hafa fa tsy ny fiantohana ny fandriam-pahaleman'ny tany izy zay ve nataony miaramila rehetra manjary tafiditry ny antsoina hoe fitiavan-tena ry zareo dia matahotra be azo amin'izany hoe maro misy lalàna miteny an'izay mihitsy hoe mahazo tany 5 kilometra fa eritrereto ange hoe maka tany ry zareo hoe firy ny tany lasana miaramila dia vo lasan'izy dia nipitika ilay izy dia misy tsy fifampitokisana zany eo anatin'le zavatra dia rehefa meno miaramila dia be dia be koa ohatra zao hoe ny olona misy fivelomana samy hafa reto manararoatra miteny an'izay zavatra izay misy mpandrara zao a dia mba manana tomobile kely izy olon-tsotra dia mba misy miaramila koa manana tomobile koa ohatra mampiasa any amin'ny fitaterana dia eo amin'izay le mifanindrinindry dia ny anankiretika hoe vao misy olona toka miantso zay miantso any aniny zay dia jereo fa lasa mpifahavalondraisany le tokony miaramila sy le fiarina tsotra zany zany zavatra zany mila amboariny fa tsy anankiray ny manazava ny tsy fandriam-pahalemana fa anisany ny ekonomika le fahantrana zany mantra ny olona tena mantra mazaka tsy manana fa ny olona avao am'le nanana no nidina anako amin'ny fahantrana tena tsy mazaka tsy manana dia ireny olona reny nefa mazana zany intellecta mianatra ohatra zany manana fahaizana dia zay no mahatonga an'le hoe misy manam-pahaizana mpangalatra fahaizany mihitsy no entiny mangalatra zany ary ny tena marina nge ny olona mpandika lalàna eto amintsika dia ireo manam-pahaizana ireo tsy tratra tsy tratra ireo pisoloky ireo arnaqueur sy ny ana rehetrarehetra ireo tenentsika hoe mpanao kolokolo reo nge zany le kolokolo nge le zavatra ataony fotsiny hoe mandovola izy rehefa tokony higadry fa le antony le fantikany dalàna nataony tsy le kolokolo fa nanao eloka be izy fa no ilay eloka am'izay zany vidiny le kolokolo zay le anan'le izy tena marina ny politika dia hoe fandrindrana fiarahamonina dia rehefa manao politika ianao zany hoe mpandrindra fiarahamonina tsisy maratry an'izany fa rehefa ahoditsika zany izy am'le hoe politique politicien na hoe politikara zany hoe le fomba ho ataon'le olona hahazahoany voninahitra ho petraka ho anisan'ny olona tsara mpanao politika dia izay no mahatonga an'le izy lasa simba zany fa raha ny fieritreretana zany ny firindra ny fiarahamonina le politika dia tena tokony tsara izy ary ny fanjakana amin'izao fotoana zao tsy zazo hoe tsy mbola mare mihitsy hoe inona ny politika amin'ny fanjakana inona ny rindram-piarahamonina napetraka ny fanjakana ahatsara ny fiarahamonina amin'izao tsy mahita na mandinika n'le veliranotsy any reny tsy mahita hoe io misy sorotra anankiray ary io tsy tenenina vava fotsiny hoe anao fiarahamonina anao fandriam-pahalemana dia zay tsy zay fa io zany lalàna asa raha ohatra tsika misy politika anankiray hoeritserentsika fa andamina fiarahamonina amin'izao situation zao dia tonga dia ny député maro anisa mamoaka lalàna mifanaraka amin'izay satria izay lalàna mifanaraka amin'izay satria lalàna no hitonana ny tany sy ny fanjakana izay no ampiary ny mpampiatra lalàna dia izay no ampiary ny fitsarana dia izay no arahan'ny olona fa tsisy an'izany fivoriana tsy fantatry fotsiny le izy zany tsy misy zavatra tsy miseho tsy mandeha mihitsy eo tsy mandeha mahitsiny tsy hitanao hoe hitanao soritra
ohatran'izany zao tsika hoe impiritsika amin'ny teny hoe misy hoe ataontsika hoe tena hoe resaka ady tany resaka tsy fanana tany sy ny karazana ny olona rehetrarehetra nge problemany gasy nge teraka voateraka tsy manana sansy sanana tany nefa gasy izy tsy manana sansy sanana tany ratsy na efa nanangona tany ny ray amareny na manamboly izy de afaka mividy nefa tsy zay tsy zay ny tokony ho izy amin'ny mamalagasy azy teraka nateraka andriamanitra teto izy tsy nitondra ininona tokony tany io napetraka andriamanitra taminy tokony hanana sansa izy hanana tany ary ny tsy fananan'zay sansa hanana tany zay no mahatonga an'lay resaka hoe tsy mahatamana ny olona ny ambanivohitra ny olona nge tsy mahatamana ny olona nge lasa tsy mahatamana ny olona ny fiainana ambanivohitra 80 isan-jato de lasa miavagonga ty Antananarivo fa ny fametrahana an'izay hoe politika hahafahany mametraka ny tambanivohitra ho tamana ny ambanivohitra ny olona rehetra tamana ambanivohitra izany no tokony hoe ahitana politika sorotsasa fa tsy hoe vava fotsiny atao an'izao fa tena hoe io misy any misy lalàna mifanaraka amin'izay sisy tokoa ve zay sorotrasana politika zay ao hoe fanatsarana fiarahamonina am'izao alohan'ny amaliko ny sibela de somary mamerina kely aloha verena kely aloha sao de misy mandika vilana mantsy za le ny tenan'le hoe miaramila ilaina ilaina le miaramila fa kosa ozy aho hoe raha ny eritreritro zany mba misy solution kely avy aty amina amin'ny fanjakana ho an'izay tompony andraikitra voakasika zany de hoe ny eritreritro zany hoe monsieur izy moa izy teo adino izy teo ny tena an'le hoe esenina nefa za mieritreritra hoe le esenina tsara verina ihany raha fijery koa satria za fa mba natratra n'izany esenina zany tamin'ny andronay satria le esenina zany ohatran'ny hoe solona service iny raha mifazako azy service militaire de ireo esenina ireo misy mipampianatra misy lasa dokotera misy lasa mijanona miaramila misy lasa any amin'ny resaka agronomie any amin'ny élevage ohatra zany de tiako tenenina hoe ilaina le miaramila fa mba ny tiako atongavana fotsiny de hoe atao amin'ny hoe ohatran'ny frécurité na élève gendarme na polisy ohatra ronjato ny ilaina de ronjato no atao tafiditra any amin'ny service manompo firenena amin'le miaramila vitany rotona tonga de miasa ireo ronjato reo miena zany le mitana basy mody aty an-tanàna angambany raha ataotra an'izay tsy kelikely mieno satria manerana amin'ny Madagasikara nge reo vatan-dehilahy reo zay mahatonga an'le manerana amin'ny Madagasikara tsisy fandriampahalemana manerana amin'ny Madagasikara de zay zany mba atsidy kely ny tiako tenena amin'izany midera manokana aloha miasa ny fitondram-panjakana ohatra amin'izany mialatsiny kely manonona kely ohatra amin'ny teny anarana kely manonona i colonel Faneva any aminay tany Akazobe tena mandro fahalemana mihitsy vao tonga tany izy nametraka discipline sy tena enjana de araka le tenenina to hoe tokony isy colonel Faneva kely be da be manerana ny Madagasikara de ohatr'izay ny politika de tsara fa midera ny fitondrana mandraindraikitra izy tena miasa izy fa ao ihany koa le tsy maty manota le mamingana ho an'ny zalahy reto mpanao politika reto le misy ny mpanao politika akana seza raha amiko aloha zany le mpanao politika somary mitodika kely any amin'le mpanao politika le mpanohatra zany hoe ny anareo ange misy miteneny hoe raha tsisy ny mpanohatra tsy mijoro ny androm-panjakana manaiky an'izay ny asan'ny mpanohatra zany de tiako somary verenana kely raha ho amiko manokana de raha ohatra zao misy zavatra anankiray tanjona anankiray ataon'ny président hoe ho an'ny Amazanga izy ohatra de ny eo amin'ny miaradia aminy sy ny eo aminy mety tsy teny hoe aza mandeha amin'iny président fa misy maloto ao aloha ao raha mandeha sur terre de miteny président hoariny Amazanga atsika fa ahoana mety io président satria tsisy say teny le ao anatin'ny fitondrana sy miaradia aminy satria sao de bedin'ny président eto fa efa président miteny an'izay de anjaran'le mpanohatra mahita le misy maloto ao aloha ao de mamely lalako loha sy président aza makany fa tsy mety io lalana io etoko mandeha avion anao fa tsy mandeha sur terre ohatr'zay zany mba asan'le mpanohatra raha amiko fa misy ohatra n'le mpanohatra antsika amin'izao fotoan'izao miteny hoe président zao misy hoe tsy mihinan-kany ny rasoa tsy ambadika de i président miteny hoe misy vary raika apoka amenan'ny rasoa de avy le mpanohatra makarary iny de tsy mihinana le rasoa maty le rasoa fa tsy nihinana le vary me président satria natao ohatran'le teny'le mpanohatra de lasa tsy mpanohatra ndray izy amin'izay fotoan'izay fa valim-pirenena sy ohatran'ny hoe mpamosavy ia aloha tonga de zoky ato no valiko
miombona-kevitra aminao a lay resaka hoe fikirena ambiance ao anatin'ny tanàna anankiray satria lasa mitsokany amin'le tany misy azy tena projet fampipontirenao kosa am'resaka hoe tsy nanao ny fitondram-panjakana ohatra ny tsy matazana ianao anatin'ny politika amin'ny fanjakana ny contre ampanao politika foany ataontsika ny tanamasoandro satria tsy manana trano finenana mponina andao hitady tamin'ny malalaka raikitra ny banderole fa tsy mety zany ataontsika ny autoroute miezaka amin'izany no filoam-pirenena andao nao autoroute raikitra fa hoe tsy mety zany efa fantatsika ny rainy deux fa akavokaraha teo karena ilaina ny fahafainganam-pandeha sy ny abian'ny lalana ny lalana efa tsy maraka atsony atao ny base tuliara hijerevana ny any atsiny taraiky indrindra contrentsika tsy mety zany base tuliara zany fa tsisy asa ny ara-polisy le mpanao politika avy aty-Antananarivo no tena mamay be ao anatin'le izy hoe tena tsy mety zany base tuliara zany ataontsika zany zavatra zany lasa fotom-pisaina mpanao politika koa anatin'lay izy mbana lay fampandrosoana raisiko fotsiny zao hoe sika ory avamanana zany zavatra zany tena ohatra raisiko fotsiny tena mba nanongo tena kely ihany anjery ny PDG ny Sodiata tamintsika de tonga de vingavinga lasa eritreretina satria malagasy mitovy amintsika de mieritreretintsika hoe tena tsisy ilana azy tsy mety io nangarona renam-bahoaka io ohatran'izay foana ny olantsika ka ny mpanao politika eto de tsy manana le débat constructif miteny fotsiny tsy mety io fahantrana tsy androany tsy fandriam-pahalemana tsy androany fa ny problème misy de zao miezaka ankehitriny ary zay zao ohatra hoe faritra tsimo zany raha tena mpandeha ny tuliara ianao za 3 fois 4 fois no nandeha tany amin'ny faritra tuliara sy ny sisiny ka zay le teneniko am'le resaka izy de hoe any tuliara zao tena tsy mandeha fandriam-pahalemana de miteny an'izay rehetrarehetra zay hoe tsy maintsy mamorona asa fahasoavana lehibe ho an'ny tuliara ny base tuliara amin'ny création d'emploi hitantsika hoe misy resaka asa imo reny zao vary raigony any ao tuliara na forogony zarainao an'ireo le mpangataka ao tuliara reo fa ilaharany iny raika pokafy de zany zavatra zany ny zavatra teneniko hoe fikirena n'lay ambiance amin'ny tanàna tsirairay avy ahoana ny jerevantsika ny fampandrosoana ny faritra tsirairay avy ao anatin'izay rehetra zay fa tsy hoe ahoana ny ambianatsika an'izay rehetra zay de lasa ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana le resaka satria hita hoe metery ao Antananarivo misy ambiance zay ny tiavako le teninao teo hoe ataontsika lay débat constructif tsy tokony eto Antananarivo rery nisy maki de io zao mandeha ny atamana mba tsy ekarana loatra ivangangona tanan-dehibe de lasa anao makorela de lasa jiolay de hitantsika zao hoe mandeha ny Tuliara andeha amin'ny Digora miterina amin'ity fahalalako azy lay tsy Antananarivo rery zany no tokony hojerena ao anatin'izay rehetra zay fa hoe créena daholo tazomina any amin'le faritra misy azy reny de ny farany tena tiako tenenina de ny resaka député ao zany ny fijerevana satria araky ny teny ny mpahay fiarahamonina teo tsy voadinika mihitsy io resaka io fa io lalàna io na ho atao indroa isa-taona mivory ny député amin'ny fivoriana ara-potoana mila misolo arak'izay zavatra misy zay io zao voataitra zareo amin'ny bokinomby io zareo voataitra amin'ny resaka manodidina ny resaka io zazakely matetsiroa io inona njerena sorona satsia anjaran'ny député zany no tokony hijery hoe lalàna ohatry ny ahoana no afahana mijery an'izay situation-na fiarahamonina zay fiakaran'io drogue be diso tafa ohatra eto Madagasikara io matetika teny maheno hitantsika zao hoe gendarme aperinasy manamboninahitra ny gendarmerie nationale mampiditra drogue manao firana drogue eto Madagasikara ahoana ny fieritreretantsika zany hoe tsy hopotika drogue eny le olona za zao tena misaina nireny raisasy trisha reny fa na tianao na tsy tianao reny de vokatry ny zava-matomelona raha olona réalité zany tsy havita mony zaza-tsy ampytaona tsy havita an'olana tsy havita an'indronantsy tsy havita ijery fa lay tobaka le izy izany efa manao an'le izy gendarmerie nationale de ahoana fijeren'izany mila mboarina zany rehetra zany hoe ohatry ny ahoana kosa ngamba fa tsy gendarme nationale izy rehetra ny lasa voatonina rehetrarehetra tiako ahitsy hoe gendarme reny tratra tamin'ny resaka drogue reny hitantsika reny affaire samihafa zay affaire samihafa ny affairana drogue ny tiako tenenina teo azavady antratsida le fiarahamonitsika zao tena mila fifampidiniana kely ry zareo tena misy zavatra mikorotanrotana be deabe izay miteraka n'io tsy fandriam-pahalemana io misy zavatra misafotifoty be deabe zay miteraka n'io tsy fandriam-pahalemana io tsotra fotsiny angeny azontsika azy mandeha zao raha ohatra ka mandeha amin'ny toerana anankiray amin'ny 9 na 7 tsy matahotra ve tena matahotra iza mety atahorako mety misy olona ho avy eo matetika olo io tanora matetika olo io tsy anasa matetika olo io mihinana zava-madomelona zany ny atahorako raha latsaka ariva ny telefonako ohatra de manantena ve fa ho hitako iny rehefa aveo avy hatrany de ho alaina iny zay eritreritra izy hoe zavatra zarako ara nahita de mandry ny sainy matory ny sainy amin'izany misy zavatra zany
tena tokony fampidiniantsika ny ray mandeha mihitsy ary io zany tena miantso mihitsy ny mpiatseritra rehetrarehetra hoe avy ireny diniana ray mandeha le réforme de la sécurité iny a atria zava-dehibe iny ny zavatra fototra fotsiny a averiko hatrany hatrany dia zao ohatrany mifana be ao anatina kolotsainan'ny erisetritsika io culture de la violence mandeha ianao a eny amin'ny arabe tena ny anaovan'ny mpanasa lamba moa matetika no hitako amin'ny lalana zay andehanako rehefa miasa miana amin'ny firesaka ry zareo a dia oza zaza telo taona le resahany a fa tena teny ratsy opaopa alikalika tena tonga saina ianao ary tsy dadany akory no manao an'izany fa ny reniny anahoana zany le faran'io zaza io mihaino mpanao politika raha mbola indrindra moa fa nisy Facebook zany violence zany fa somary tsy hitanao hoe mamono a fa mitaiza makany amin'ny erisetra zany a ary rehefa mitambatra ao zany rehetrarehetra zany a mipoka amin'ny andro anankiray mivadika horera amin'izay ny olo anankiray mety ho tsotra be fa tonga dia anana dia ny farany amin'ny tokony mila lamina kely hoa ny miverina amin'ny toe-karena misy ny antsoina hoe violence symbolique na amin'ny fandiniana fiarahamonina violence symbolique dia zao misy olona tena mitazona ny zavatra rehetrarehetra manana fahefana sady anina izy no anina izy afaka mibaiko any atsy izy afaka mibaiko aroa dia misy olona hoa tsy afaka mihetsika le antsoina hoe mpitrongo vola mitany ny andro marxiste ny approche marxiste misy ny andrikarena dia misy ny raha mbola ohatr'izay io zavatra io aza manofy fandripahalemana zany isika fa tsy maintsy fa mila lamina zany macroéconomie zany organisation sociale zany tafiditra hatramin'ny organisation an-tanàna ary zany mialatsiny président Fokotan fa mijery ianao dia tampotampoka eny aminay eny dia eo amin'ny sisiny eo misy manao trano kely efa fantatra io fa trottoir io dia mananteny ianao fa ho avy eo président Fokontany iteny ny olo io fa tsy tonga eo président Fokontany fa inona no tranga tsy fantatro izay mifanarahantry zareo dia raha zavatra kely oatra sambe sa manaraka zay hoe paresse sociale zay hoe misy olona ndraindraikitra foana io fa eo le fahavoazany tsika amin'izao fotoana izao tsika zany miala bala ao anatin'izay foana ny tompona andraikitra sasatsasany hoe io andraikitry ny rehetra io sarotra be ny manitsaka ny platebande ny sasany fa misy andraikitra manokana sy andraikitra voalohany tokony ataony zay nomena andraikitra rehefa tsy zany dia miala tsiny a to dia miala mihitsy dia aloha ny hafa zay mavita le fantaminana ny fiarahamonina aiza moa ny tsoahan'ny mpangalatra sy mpanetaka any anelakelatra any amin'le toerana tsy fantatra tso zay andaminana azy hoe ahoana sy ahoana zany rehetrarehetra zany tapohany tsy ny krizy ny fahatapahany jiro sy ny rano sy sisa sy ny fiakaran'ny vidim-bary feno ny fepetra io tsika io mbola milahatra miverina kely amin'ny resako zay za sarotra no miteny raha misy zavatra tsy mety eo satria itsika angeo any safidy an'le républicain dia safidy an'le lalàna ifampifehezana tena sarotra Abrahama no miteny olona anankiray hoe ianao mpangarom-paosy hitanao nangarom-paosy le olona fa ny miteny an'izay sarotra lalàna ianao ny fitoeran'ny lalàna amin'izay fotoana izay le lalàna ito amintsika izay le teneniko hoe député ranga tsy miasa tsy maro anisa député maro anisa na aniza l izy na ny mpanohatra l izy na mpitondra fanjakana tsy miasa reo satria tsy misy lalàna ny raisiny ao anatiny zao tsy fandripahalemana zao tsisy lalàna raisiny apetrany ifehezana an'izao na mpanohatra reo na tyanina verina kely am'resaka ao za mpampianatra ao dia averiko aminao mpampianatra tsy mitsara zavatra marina ny diso ihany tsiponina zay ny mpampianatra zay diso ihany tsiponina zany hoe za zany rehefa misy tsy mety ataon'ny fitondrana tsy mitsipona ny mety ataony fa ny tsy mety ny tsiponiko satria ny tsy mety ny mila nitsina azy zay no atao opposition za tsy conseiller mpanolo-tsaina azonao tsara fa opposition zany hoe raha misy zavatra fanapaha-kevitra raisiny tsy mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka dia mitena hoe tsy mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka ataonareo zay ihany ny opposition zay mba constructif azy mampafantana n'le olona ianao le mpitondra hoe tsy mifanaraka ny fahitana iny io tsy mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka io atreo ny opposition tompoko tsy parti contre tsy hoe manao lalany etsy ny fitondrana dia hoe sakanany sy ny any tsy zany fa ny opposition mijery hoe tsy mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka io tsy mifanaraka rany toetra zava-misy zao mbola tsy tokony io no lara-pahamehana miteny nyzany fotsiny zay no opposition tsy conseiller manana ny conseiller ny mpitondra
afaka norevitra azy am'izay zavatra rehetrarehetra ary akany hevitra ary raha tsy ampy azy ny conseiller misy no atao consultant afaka mandeha makany koa izy fa ny apetraky ny lalàna ny opposition dia zay ihany manao opposition ny opposition tsy natao akafahefana ny opposition tsy natao izaravary tsisy an'izany opposition anao dia opposition voaka le hevitra dia naiky tsy miteny ianao rehefa mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka le izy a manao opposition kosa ianao raha mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka le izy zay fotsiny ihany le izy am'le resaka politika mivoana rehefa mihoatra an'izay na ianao mitaky azy anao zavatra mihoatra an'izay a dia mivoana zay zavatra zay ka itsika eto ny problème atsika ny firenentsika mihitsiny a za miteny anareo tsy misy an'izay a fametrahana lalàna no hitondrana ny firenena za ny teny anareo hoe dina zany a tsy lalàna ntsony zany noaratsika zany lalàna no hitondrana ny firenena zay no mahatonga ny hoe loi de finance ny hitondrana ny vola lalàna no hitondrana ny firenena rehefa misy fiteny anankiray ataon'ny filoham-pirenena ny parole de président voaloha rehefa misy teny anankiray ataon'ny filoham-pirenena tokony miazakazaka leo député maronisy mpanohana azy mamoaka izay ho lalàna fa ny olana faly fotsiny izy miteny nareo mpanohitra manohitra be fahatany fa ny mpanohana tena manohana vatolampy tsy enjera tena manohana vatolampy tsy enjera de eo fa ny atokony ataony vao miteny le président misy lalàna mifanaraka amin'iny alefa zany ka zay lalàna ihany le afaka hitondrana ny tany sy ny fanjakana ary eo a de teneniko a Madagasikara nge nijereny fa tsy hoe fokotany ray na commune ray na anona fa Madagasikara dikan'izany zany rehefa miteny ianao hoe anao lalana ery anao lalana ery tsy any iny le izy tsy zay nge le resahany fa hoe lalana rehetrarehetra tokony ho an'ny Madagasikara fa tsy hoe vitanao RNTRS eo na vita lalana tsy zay ny fijery sotra betsaka amin'ny fitenenana firenena kely tsy miala tsiny le somarina nindrona kely anao le resaka hoe inona tizy teo le mpanohatra misy kosa aloha mpanohatra manao an'le niteneniko teo hoe tsy azo lavina zany misy ka misy le mamele résumé le mpanohatra fotsiny a teneniko anao zay no atao hoe mpanohatra satria zay misy a eno fa za tsy any anatin'le resahanao eno ka mialatsina tsy marina fa misy kosa amin'ny mpanohatra manao an'izay zavatra zay tenenao tsisy fa tiako tenena fotsiny hoe zany anisan'ny mitondra ny tsy fandripalemana azonao satria zao any anivon'ny fiarahamonina zany a ny mpanohatra ihany koa dia milaza masaka sy manaratsy foana fitondrana dia lasa simba le sain'le vahoaka mianjady koa moa le fahantrana sy le tsy fanananasa sy le fanamampisanady-piainana dia lasa manaraka ho azy amin'le tenin'le olona zay mafimafy loha sy mafimafy saina any anaty nivon'ny fiarahamonina le tena azavaty tsy tokony izay no fomba ijerenao azy fa raha misy gendarme anankiray a nanao adalàna tsy ny gendarme no manao adalàna raha misy mpitsara anankiray manao adalàna tsy ny mpitsara no manao adalàna raha misy mpanohatra manao adalàna tsy ny mpanohatra no manao adalàna zay kosa tokony fomba ijerenao azy national teo voatonona zay tokony jereva zanazy kosa be raha voazanataonareo eny ka nilaza ny zava-misy kosa hoe mopera ve nareo manao adalàna dia mopera eno ka miteny hoe misitona lako loha sao azy za dia mampandre azonao dia mba miteny kosa hoe mba misy ao anatin'izany adinotsika koa zany a fa ao anatin'ny fitaterana anisan'ny miteraka tsy fandripalemana adinotsika mitena zay ao anatin'ny fitateram-bahoaka na olo-tsotra nohatra zany fitateram-bahoaka zany miteraka tsy fandripalemana any misy an'le tenenao misy mpangaro-paosy fantatra iny resévération chauffeur hoe ry mpangaro-paosy sa miteny izy satria rehefa raha riva tratrany eo stationnement tonga dia tsindronatsy a velokopay mahazo an'iny zany zavatra zany tokony ho jerena koa misy ihany koa any amin'ny nivon'ny mialatsiny am'le taxi moto ohatrany tsy di azoko antoka resahako aloha reny ohatrany tsy di azoko antoka mialatsiny tena matahoatra be raha hoe teny ty vany ty tonga dia any amin'ny lalana tsisy mo dia ahoana tokony andraisana fipetra zany reny satria misy olona koa efa nitaraina avany aminay avany ambanivohatra netiny zalahy nandeha tonga dia any amin'ny tsisy izy nandeha dia zany anisan'ny tsy fandripalemana zany zany hoe tiako tenena zany mila apetraka tsara zany ny rafitra sy ny zavatra misy eto amin'ny firenena malagasy tiako tenena ohatra hoe ianao zany zao ohatra mpanao taxi moto dia tokony raisina tsara mihitsy ny anaran'iny olona mitondra olona iny dia misy olona ifandraisany amin'ny olona anankiray atsy fa tsy tonga dia hoe taxi moto dia efa reto zay mivondrona dia tsy fantatra ntsony hoe iza tamin'ireny naninana iza naninana ohatr'izay koa ny amin'ny taxi
dia zay ny tiako tenena hoe tsika variana ry amin'ny anina fa ao anatin'ny fitaterana koa mbola misy ny tsy fandrimpahalemana be da be. ia malaza moa zao caméra de surveillance nisy nampime kely mihitsy tamin'ny herinandro sa tamin'ny vina tao anaty Facebook tamin'le rangaha dia ao anatin'le caméra mihitsy izy nakasary oatra azy zao dia fa tantary fa tsy zany fa ho raisiko aloha ny tenin'ny ratsida teo ny tiako raisina ao anatiny dia tsotra be dia be misy olom-boatendra dia misy olom-boafidy tompona andraikitra za manokana aloha zany dia tena manamafy ny teniko hoe za matona andray andraikitra matoa za sy hoe foky tany manana soaroa mety nitendrena teo dia mety anala eo ny resaka manodidina ny hoe aprocher fa azoko atao koa mametra-pialana rehefa tsy zakany saiko dia ao anatin'izay rehetra izay ihany koa nefa matetika ny hitantsika ao anatin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana io ny tompona andraiky mpanjakana raisiko amin'izay zany polisy gendarme mpitsara sy ny sisa rehefa tsapanao zany fa tena mitombo loatra satria misy fiadidiana koa re manomboka any amin'ny poste avancé poste fixe commandant de brigade ka raha hita hoe tena tsy tompona andraikitra tsony lay commandant de brigade amin'ny toerana anankiray tokony tsy salasala mihitsy ny lehibeany anala azy satria mety misy firaisana tsy kombakomba entre ny lay olona na ohatra izay ny commissariat fa io zavatra io dia zavatra anankiray na ohatra izany koa ary na izay sy foky tany ary hitantsika hoe resaka kely amin'le vary ny teneniny zoko be tato indray hoe zao le izy misy sefoky tany iny dia ny fianakaviany misy filoam-pirenena nitsinjo hoe ato anatin'ny olana araty sosialy zaraina ny vary ohatra zany ren'le vola zaraindreny mba hitserevana an'le insécurité zany misy vola be dibe zaraina tamin'ny banque mondiale nomen'ny fitondram-panjakana tokatrano roetsy mahery ny teto fa le namanamanao sy avanao nomenao azy za tonga dia samby garantie hoe reny tokony tsinjovona satria lasa manaonao foana matoa zany tokony sovaninao tena sahirana le olona tena mafiady le olona dia tokony lay tompona andraikitra no responsable voalohany za matompona andraikitra dia tokony ametraka amin'ny mangarahara foky tany polisy gendarme miaramila mpiasan'ny douane mpiasan'ny fananatany ny impôt sy ny sisa rehefa tsy mipetraka le mangarahara ao anatin'ny andraikitra ny tsirairay avy dia lasa mitombo la insécurité mety misy mivalifaty eo anatin'ny insécurité za mbola tena tonga saina mihitsy hoe ahoany reto le zazavavy reto satria mandeha iny hoe misy natao sorona valifaty izy le taratasy kely iny moa zany raha jerena hoe sao dia fanariana diko le hoe valifaty fa ny zavatra anankiray dia ny hoe hitako amin'ireny raisitsika le hoe valifaty fa naninona misy zavatra be dibe zany isaina na mahalala an'izany ny mpanao ankety na PJ na ny police judiciaire na ny officier police judiciaire zany hoe na ny mpanao ankety na mpitsara dia mahalala tsara hoe rehefa anotaniny reny von'olo reny dia mety hoe gadragadraina tsy amina pany avany nansionanam-bola ny avany nansionaninona ny avany dia lasa tonga ny amin'le von'olona matsiravina zany zavatra zany zany tokony hojerentsika hoe lay andraikitrao nametrahana anao teo amin'ny toeranao io anie dia mitaky andraikitra ampisy ny mangarahara mitaky andraikitra ao anatin'izay rehetra zay rehefa tsy vita io dia tokony ametra-pialana tsy fahita eto Madagasikara fa ametra-pialana fa rehefa tsy zakany zanakatodoanao le izy na inona andraikitra misy anao mitombo ny sécurité dia tokony mba ianarana sy sotoavina ianarana hoe za tompoko dia ametraka démission am'ty toerako ty fa zany zavatra zany lasa ao indray nefa le fifampiarovana zavatra misy eto Madagasikara na misy olona rainanao heloka tamin'ny koro anankiray dia mijoro na syndicat na ny association miaraka aminy mijoro miaro an'ireny olon-dratsy reny misy olona areto amintsika ny tena olana raha manaraka ny Facebook io nareo dia ireo olona navita affaire criminel raha no arovany dia eo koa ny jiolahy miantsy raha jerena afaka mampiasa Facebook eny ny jiolahy dia rehefa influencien'le mpitandro filaminana izy dia alefany eo sary le mpitandro filaminana dia mpitandro filaminana indray daroan'ilay vahoaka io mpanao kolikoly io mpanao an'izao dika an'izay lay jiolahy mihitsy no mitarika an'le adihevitra ao amin'ny fokon'olona jereo tsara raha isiko ohatra zao teny ilany vato nisy an'le fifandonana nitra le hoe alina be reny tsika zatsy ny tena izy marina izy diso fa le hoe fitrotrana lasa nanafaka be dia be reo kana miara gendarme kana tamin'ny mananjary zao nisy an'ireny le hoe resaka anao tsy mananjary fa izy aty misy an'ny député Brinel teo aloha ty ikongo zao nisy an'ireny le hoe indroa angamba nisy fanafihany mieritsetosika mafy be eo fanafihan'ny olona ao mieritsetosika ao efa nidora ny vahoaka ny camp gendarme satria lay vahoaka tsy mahazaka tsony an'ilay resaka hoe misy piaro le olole mpanao an'izao le olole dia reny responsable reny zany raha tsy handray andraikitra rehefa tena hita hoe tena tsy manjaka ny tsy fandriam-pahalemana tokony handray andraikitra lehibe voalohany rehefa tsy anala izy dia ianao mihitsy mametra-pialana zay zany sotoavina tokony hojerena raha ny fandarantsika tsy velarany mazava atao anatin'ny ray sy roapolo minitra no ny raha nateto tamin'ity fandarana ity fa toy mazara dia metsika minitra avy ireto vahiny ireto hitondra ny famitirana sy ny afatra ao anatin'izay atomitsika eto amin'ny zoelana misaotra betsaka atsika rehetra no voasa
ampiralaina tokoa ny adihevitra ny teny apetrako moa zany dia nytiako atongavana dia zao hoe ho atsika vaoaka zany aloha ekena fefa miezaka ny fitondram-panjakana amin'ny ady atao amin'ny fandriam-pahalemana fa atsika vaoaka koa mba anisany mba mifanampy amin'ny fitondram-panjakana mahita trangan-javatra samy hafa nanivon'ny fiarahamonina any a dia tsy misalasala mampandre ny président fokotany mampandre ny autorité zay manodidina anao eo a na gendarmerie na polisy a dia ataoko ngamba fa anisany ho foana tsikelikely zany tsy fandriam-pahalemana zany saotra tompoko diso mifototra loatra zany ny fitondram-panjakana ankehitriny na ny mpampiatra lalàna mifototra loatra amin'ny hoe fanagejana sy famiretana fanenjehana izay fotsiny noeritreretana fa ametrahana ny fandriam-pahalemana nefa za dia mamerina foana zany hoe ny lalàna no mitondra ny tany sy ny fanjakana ny fanajana ny lalàna ka reo olona rehetrarehetra reo ataontsika hoe rafitra rehetrarehetra tsy mahavita ny asany na ny fitsarana tsy mahavita ny asany na ny mpitandro filaminana tsy mahavita ny asany dia tokony ilana fiverana ny fanamboarana azy zany satria matony ny olona tsy mahatokontsony ny fitsarana dia lasa manao fitsaram-bahoaka noho ny fanapaha-kevitra ny raisin'ny fitsarana ny fahitany ny olona zay nanao eloka nateriny zandarma tany nefa iny mandehandeha hitany mandehandeha eo rehefa avy eo matio ny olona zany tsy mahatokontsony ny zandarma na ohatran'izany misy eloka zao efa hita zao olona tratra zao nefa ny avy eo votsitra fotsiny rehefa avy eo le olona tsy tonga any amin'ny fitsaranako misy rafitra be deaibe zany tokony atao andray andraikitra arako ny tokony ho izy ary rehefa tsy mahavita ny asany nizaniza dia tokony ho asorona eo amin'ny toerana tsy endrasana zato andro tsy endrasana ela zany fa tokony anatin'ny fotoana foy satria aina no resantsika amin'ny tsy fandriam-pahalemana ka tokony ho aingana ny fanapaha-kevitra raisina dia misaotra ny TV Plus na nasa misaotra ny vahoaka zay nanaraka ny fandarana rehetrarehetra ary dia mametraka avy no mahafinaritra ao anareo miresaka lalàna ianao dia zay nge many anahy aloha ny anankiray voalohany raha mba handinika ihany sady amafisiko le antso miantso ny député handinika ny zavatra io fa marary be io zavatra mitranga io a mampatahotra io a dia anisany mba hiverika hoe tolo-dalàna tokony hojerena kely a ho verenana ho fotom-pitorana ny andraikitra ny fokon'olona eny fotony satria amin'izao izy ohatran'ny tsy ambony tsy ambany manahirana zay a ny andraikitra ny fokon'olona sy ny andraikitra ny fanabeazana ho averina ve ny esaina sa inona no atao a mikasika ny fanabeazana zany eo anatin'le izy dia ny farany a ho an'ny fandriam-pahalemana any ambanivohitra ny fijeriko azy ngamba mila jerevana ihany reto zavatra eto misy mpitandro filaminana any rehefa misy mpitandro filaminana any ampy ve nisan'izy ireo ray zay faharoa manahoana kay a satria na ianao moa miresaka colonel fanefa fa any amin'ny toerana hafa fa tsy tany a ohatra nisany resaka tamiko hoe any anio mampandra ny tany eto vao mihetsika kely dia tifirina ary tsy vitsy ianao no mahita hoe raha vao misy olona anankiray tratra mbola tsy fantatra akory na nangalatra na mbodiombya eny fa natratra mbodiombya felapelaka sy daka sy doro courant no anao fa ny mpitandro filaminana mila jerefan'izay impiry ianao no maheno hoe misy olona victime nisy nanafika fa izy ndray mbola miantoka ny lasantsy ny rehetrarehetra zany zany mila jerevana any ambanivohitra fijeriko azy ny andrenivohitra akoatra izay voalazako rehetrarehetra teo mety tsara jerevana ihany ny fandaminana na ny trano fonenana ary jereo fa amin'ny quartier rehetrarehetra na ny Afrique du Sud na aiza dia jereo fa le toerana mivangongongongo misy tranotrano kely be da be tsy fantatra hoe ahoana reny foana matetika misy tsy fandriam-pahalemana fa raha ohatra ka amin'ny quartier ohatra ny etsy amintsika zany dia ohatra hoe ivandro sy anina milamina foana reny fa misy rindran-damina ao mila jerevan'izay fa rehefa mivangongongongo ohatra an'io le toerana dia misy olona mivadika lasa dala ao satria fijeriko azy indrindrandrindra fa resaka fanolana ny zany efa misy folie kely ange zany eo anatin'le olona mahalasa dala le toerana fonenana akoatra ny sakafo tsy ampy io sy ny drogue sy ny sisa dia ireo ngamba mila jerevana jereo tsara fa fampidipiditra daholo le fiainan'ny firenena rehetrarehetra na ny macro na ny micro na ny resaka secteur samihafa zany eo anatin'le fandriam-pahalemana titikasy ny programme général de l'état amin'ity fitondrana manaraka ity dia ny sosialim-bahoaka raha tsy fandriam-pahalemana ny tenenina dia sosialim-bahoaka io miainga avy any amin'ny famoronana asa mihitsy manao an'izay filoham-pirenena ankehitriny ary zay zavatra izay ny tena tiako amafisina hoe zay mila jerena ifanohanana aminy
amindreo zavatra maro isan-karazany trano fonenana tanamasoandro zany ilain'ny vahoaka zany resaka lalana famoronana asa ao anatin'izany bastuliara sy ny sisa ny teneniko teo varotsindry sy mitosika faminy reny misy fijerevana ara-tsosialy ao anatin'izay rehetrarehetra zay ho an'ny tena marefo tsy mitovy mihitsy ny situation mety tsy varo mamaky ana efatra mirahalahy eto amin'ny table ankehitriny fa ao anatin'izay rehetra zay misy olona tena tsy manambary ao ny zavatra tiako tenenina zany dia ny hoe mety ity siteny foana le menitra zatra tolorapotsiny ny olona fa za mametraka an'izay rehetra hoe manova be dia be raha ny vola 5 sy 3 hetsy ariary fantatritsika ve fa famoronana aso anatao fivarotana anana anankiray 9 ariary na azy 5 sy 3 hetsy ariary izy a afaka manana capital lehibe izy ao anatina création d'emploi ary betsaka ny olona varotena mety mpangaro paosy sy ny sisa na azo nireny tosika avy amin'ny filoam-pirenena ireny efa mba nanangana raha ho an'ny fokontany misy azy zany dia nahita satria nanaramaso lasa afaka nanangana an'izay a niala tamin'ny asa mamofady a zay tsy nanan'izay eo ihany koa ny fijerevana ho an'ny ray aman-dreny indrindraindrindra jereo ny zanakareo satria tsy mitsitsy koa ny polisy sy ny gendarme mitifitra matetika zany reo kinamanamana mifampitaritarika mety hoe fokasigiara isotro labera kely revirevy tsako vavan'omby a dia mifampitaritarika gropy a raikitra misy be dia be intelo sio zay tao anatin'ny telobolana ny teto teonosy zato dia hoe tsy jiolay io tsy izy io voatifitra ny ihany satria le namana no mitarika le namana efa ho an'ny tedin'ny polisy a dia tsy malala fa dia lasa mifitifirana ka re zavatra reny manana anjara ny ray aman-dreny tandremo ny zanakareo amin'ny firaperahana satria ny ray aman-dreny efa sahirana ara-pivelomana tsy haintsony ny ataon'le ankizy a avy mifokamolana zalahy dia lasa manolana sy ny sisa efa any am-ponjana voatifitry ny polisy vogaga dia makasitraka indrindra tamin'ny fanasany abrahama sy belary ny tv plus a mbola mafisina ilay folo taona ho avy teo a tena niteraka vokatsoa eto ihany koa misaotratsika efatra amin'ny rahalahy satria ny veriko fa hafahafa kokoa ary azon'ny olona kokoa ny politika naseho antsika tamin'ity fandarana androany ity tonga dia azon'ny isam-batan'olona satria tsy adihevitra be loatra ohatrany hoe tsy mifanohatra ihany koa nefa misy hevi-baovao be da be a dia ny veriko fa tsara le fandarana tsy nidoka tena fa hitako hoe nanana ny fomba mivoany tsirairay avy a dia be dia be ny tsy fantatra ka anjaran'ny député ny jery ny fandarana androany a anjaran'ny filoam-pirenena rehefa tsy mety na remaniement tovy rehefa ohatra ka zay ny problème satria be midongo toerana izy nefa no ambotaiazy mifampandrosoana ela ho any rehefa tsy maharaka ny vitesy ny filoam-pirenena makasitraka tompoko Eniary mamerina ny fankasitrahana anareo vahiny tao anatin'izay ady-hevitra androany izay a tsy adinona ny misaotra ny Nescafé izay manotra zava-pisotro sy manona ny fandarana dondresaka eo ihany koa ny mpampiakanjo ny tenako Kate Mirène dia manome fotoana ho antsika eo amin'ny manaraka indray veloma tompoko.